enisaotranao jeso malalo tratrizao fotona mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetrabetsakao amponaya koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetrabetsakao amponaya irote niavy aminao itoetrabetsakao amponaya. Fahalmarabantsika tsirairay avindray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny tanora zokiny isika misaotra anany koa izay manjo sy manaraka ny fandarana eto amin'ny pezity eto dia irariana mandrakariva mba hitondra vokatsoa aminao ny fandraisana ny ten'Andriamanitra. Loha indirantsika ny amin'ny lesona ny dia vavaksika iranay tsara andrezan-danitro mbola vempisoranao izahay no ny amin'ny fitantananao anay dia hisaotranao manokana ihany koa ho an'ny mpanomponao izay miaino izao fandarana izao satria fantatray tokoa ary nonay manokana fa mitantana azy ianao mijerizitra masoa azy ary hanao asa lehibe amin'ny anaranao. Tompo ioto ny fiainany fantatrao ny momba azy ihany koa mihinso matoka izay fa tsy avelanao irery izy fa amin'ny alalan'izao teninao izao dia omenao hery ary sava ihany koa izay rehetra marahirana ny saina rehetrarehetra ka iroso ho amin'ny fatokisana anao tanteraka aminaran'i Jesosy. Amen. Lohatenin'ny lesonantsika androany dia manao ny fandraisan'Andriamanitra ny mpanota. Toy izao ny fanombohan'ny lioka toko 510 ary ny mpamory rehetrarehetra sy ny mpanota nanantona ianan'i Jesosy dia nymonomonina ny fariseo sy ny mpanoran-dalàna ka nanao hoe lety mandray ny mpanota ka miara-mihinana aminy. Nihevitrana ny mpanota very tokoa Jesosy ary tena faly fa misy anankiray hita. Ndray mandeha koa nanapa-kevitra hiara-sakafo amin'ny mpamory hetsam-panan-karena anankiray antsoina hoe Zakaiosy izy. Tsy vitan'ny fanerasera tamin'ny Zakaiosy izy fa niasa teo amin'ny fiainany. Hany ka nanao fahagagana sy nahatonga ny Zakaiosy hanao fiaingana vaovao tamin'io andro io. Aseho an'i Jesosy mazava fa tonga izy mba hitady sy hamonjy ny very. Maneho ny toetry ny asan'i Jesosy teto tany ny fanoharana ao amin'ny lioka toko 510 sady manala sarina ny fisainana sy ny asa ratsin'ireo izay mitonona ho mpanaradian'Andriamanitra kanefa manao tsinontsinona ny hafa. Monomonina ny fariseo noho ny fahazotoan'i Jesosy mifandray amin'ny mpamory hetra sy ny mpanota. Rehefa niaino tsara ny ampahany faharoa tamin'ilay fanoharana momba ny zanak'Adala nefa izy ireo dia ho nahafantatra fa izy ireo indrindra no resahan'i Jesosy tao. Maneho amin'ny fomba manaitra ny fariseo tamin'ny andron'i Jesosy ilay zokiny eo amin'ny fanoharana. Tsy mety mifaly izy ireo noho ny mpanota iray very fa hita indray satria mihevitra ireny olona ireny ho tsy mendrika ny ankasitran'Andriamanitra na ny hotahiny. Asehon'i Jesosy amin'ny fanoharana fa samy tian'Andriamanitra na ilay zanak'Adala na ilay zokiny ary niezahan'i Jesosy nandritra ny asa teto an-tany ny hanatratra ny ireo zanak'Adala na ireo mpanamaritena. Ny tombo ihany ny fankalan'ny mpitondra fivavahana an'i Jesosy saingy tsy nahatonga azy hemotra akory izany fa nitadiaviny hatrany ireo nahirikiriky ny fiarahamonina ary nentiny teo amin'izy ireo ny fanjakan'Andriamanitra. Taratra manjavozavo ny asa mihezinezina ataon'ny lanitra ho fitadiavana sy ho famonjena ny very ireo tantara amin'ny lioka toko 510 ireo. Tompo-maso kely ny amin'ilay fanomezana tsy hay tombanana nomeny lanitra antsika ao amin'i Jesosy Kristy izany ary rehefa mandinika ny vaovao izay mahafaly ny tantaran'i Jesosy isika dia mahazo tokony amin'ny ho avy mampatsiahy antsika fa
vonona ny anao zavatra lehibe ary ny zavatra rehetra sy nanolotra ny zavatra rehetra ihany koa famonjenantsika tokoa Andriamanitra. Ianao zany ao anatin'izany tsy latsa-danja ianao fa vonona nolotra ny tsara indrindra ho anao Andriamanitra, ny anangatahany dia ny anoloranao ny fonao aminy ka ny ametrahanao ny fahatokisana fa izy tokoa dia mitady anao ary te hamonjy anao afaka amin'ny fatorana rehetra. Amen. Ianay tsara indrezany danitro mbola velom-pisaoranao izay eny amin'izany tenao zany. Misaotra Tompo izay mampianatra anay tsara indrindra, tsy mamela anay fa na dia ahiliky ny fiarahamonina, na dia ahiliky ny fianakaviana, na dia niniky ny olom-patatra rehetra ary izay ianao kosa dia mandray anay amin'ny maha izy anay izao. Koa Diova izay ho afa-keloka sasao ho afa-pahotana raha eo ka ho ny fanahinao masina ny hanome hery anay tokoa. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotra Jesosy isan'andro.